tahaka ny toeram-pitsaboana rehetra dia mandray tsy hakanavaka ny olona izay tody tsy fahasalamana ny teto amin'ity ivo-toerana tsy miankina teto Ambatoroka ity. Betsaka ireo marary tonga teto na ireo izay nampiseho soritra-retina maneho ny koronavirusy azy ka noraisina an-tanana teto izy ireo mandra-pivalany ny fitiliana natao azy. Taorian'ny sina marary 5 voaporofo fa mitondra ny tsimokaretina koronavirus dia noraisina an-tanana mitovy avokoa ireo marary rehetra taorian'izy ireo ka maneho ny soritra-retina mitovy tamin'izany. Amin'ilay zava-misy fotoana izao moa tsy maintsy aingana be mihitsy ny fiasa. Tsy maintsy aingana be, tsy mahazo ohatrany miandela loatra zany. Dia izao zany ilaina zany le hoe fahafantarana ny laretina, diagnostic rapide. Dia izy io zany tsy maintsy jerenao inona le fisehoan'ilay aretina. Dia hoe tsy maintsy examen klinika entitra mihitsy fijerena azy. Dia ilay zany raha vao mipetraka le aya rehetra tonga dia efa mandeha le traitement. Tsy maintsy miainga aloha be mihitsy anao zany. Atao le radio motsitra fotsiny, radio pulmonaire, dia le test atao aoriana. Fa le protocole thérapeutique zany, le traitement atao tonga dia efa tomboka avy hatrany le izy zany. Natoka-monina avokoa ireo marary ny koronavirus sy ireo nahiahina rehetra satria mampiseho ny soritra-retina teto amin'ity klinika ity ary manaraka ny fitsaboana saza izany. Ankehitriny, fomba fitsaboana vaovao izay mifototra amin'ny fampiasana ny tambavy CVO no atao eto ka raha nitombana dia mihatsara ny fahasalaman'ireo izay nahazo izany fitsaboana izany ary ireo 5 voamarina dia efa sitrana tanteraka taorian'ny fitiliana natao. Miisa 220 ny totalin'ireo nanaraka ny fitsaboana sy mbola tazonina eto. Ny 2 tamin'izy ireo dia tsy nahatosika ny aretina ka maty. Tsy afaka ny sotro ny tambavy CVO ireo lavo ireo hoy ny mpitsabo. Fito ny traitement miara-miasa ary traitement mora vidy daholo fa tsy lafo be akory. Dia tafiditra ao le CVO. Dia le CVO hoanin'le olona ka le forme familiale no ampiasaina hoanin'ny olona maraina, sotron'olona maraina atoandro hariva le izy. Zay izy amin'ilay marary. Dia nampiasaina le izy. Nampiasaina. Zany hoe vao manomboka le izy, atomboka daholo le traitement, dia fanjava-retina io dia tena mandaitra tsara le izy miaraka amin'le thérapeutique ataonay rehetra. Zay. Dia zao le izy ampiasaina le marary zany tonga dia vao miditra dia tonga dia fampiasaina le izy miasa io protocole io. Dia re marary tratran'ireny ny tsara daholo. Fa zao ny problème kely. Misy marary tonga dia nanao coma diabétique na leo marary mafy be tena hoe izy misy AVC goavana be avy hatrany eo zay ny tena sahirana amin'le tsy afaka mampiasa ny CVO. Dia ny zavatra constatation anay zany tao anatin'le nisy cas de décès matsy tato. Fa le olona nanao décès zany le olona tsy nanao CVO tamin'ny kamikaanay. Tamin'le cas andreo zany nahita roa zay cas de décès zany roa zany tsy ampiasaina CVO le izy. Fa le sasany rehetra tafavoaka daholo. Dia zany ohatrany hoe maprisika tsy hoe fanafotom-poiziny io, tsy mahafaty io, fa zao kosa aloha tsy azo atao kosa hoe ihinana CVO anao dia ihinana CVO anao mandritra ny 2 volana, 4 volana, 3 volana, tsy mety zay. Fa misy zany dose ampiasainao manao cure anao amin'le cure fanaovanao herinandro na 10 andro anao manao an'le izy. Dia miato ianao avy eo le miato izy dia arahana amin'le miankamfision le izy. Le tena intérêt mihitsy intérêt médical mihitsy ny tena hitako hoe mavonjy olona betsaka ohatran'izany. Satria le cas de complication goavana be tsy ataony. Mbola any amin'ny stade voalohany izy natao dia bloqueny le réaction le fanoherana mafy loatra ataon'le olona zany. Dia satria ao daholo ny tena vokatry ny complication. Raha voatara kely le fitomboan'le traitement dia tsy maintsy tonga le complication avy eo. Dia zay any zany dia ohatrany hoe naporisiko zany ohatrany hoe zao nge ohatrany hoe atitsika amin'izao fotoana zao tokony vonjena amin'ny malagasy. Vonjeo zao malagasy ameo an'io izy fa tsy mahafaty azy io. Tsy mahafaty azy io. Ary fo le CVO zay mampiasa avao mahazo. Dia zao le nenay zao ohatrany na marary hafa sy misy marary hafa miditra ohatrany misy problème cardiaque, misy problème hafa koa ameko CVO le izy artémisiarène irovana azy. Karazandreo zany le traitement ampiasanay traitement préventif dia le fiarovana ataonay ampitombonay ny immunité amin'le CVO. Misy ireo marary mijoro vavolombelona izay mbola mandalo fitsaboana eto fa ny tambavy CVO no nahatsara ny fahasalaman'izy ireo. Tahaka izany izy mivady reto izay mampirisika amin'ny malagasy rehetra mba hiaro tena amin'ny alalan'ny tambavy CVO ankoatra ny fanajana n'ireo fihetsika fiarovana amin'ny tsy fiparitahan'ny valanaretina.
11 jours androany zao zay taty any hôpitaly fa avan'izay zay efa nandeha dokotera dia nanao traitement tany an-trano dia tsy nety moa le fahasalamana fa lasa reraka be dia tsy maintsy nanatona taty any hôpitaly. Mafy be toy izy tena ianao zany tena tsisy hanina hohaninao, ny vavanao tsy mahay ninina, ny sakafo ohatran'ireny fotaka ireny ny zavatra hohanina, tsisy hanina mihitsy. Fa rehefa tonga tato zay dia tena hoe misy formule narahana mihitsy nataon'ny dokotera moa zany dia niova tsikelikely zay, mihinana meny CVO zay maraina riva atoandro, tsy nitsoaka mihitsy tao anatin'ny folo andro, tena hoe amélioré be zay. Miteraka resa be zao le CVO manahoana ny fahitanareo azy zay aloha zany tena hitanay mihitsy hoe tena nety tsara taminay le traitement na CVO fa tsy fantatro zay tsapan'ny olona hafa fa ho anay mivady le izy nety tsara taminay mihitsy ka niaraka ny traitement zay nataon'ny dokotera tato rehetrarehetra tena hitanay ny amélioration hoe tena nisy fiovana be. Ny avatra entina zany dia aza miandro hoe marary be fa tonga dia atomboy le CVO fa iny ny tena traitement, iny ny tena manampy be an'le fahasitranana mihitsy iny. Tsy resaka hoe politika na ina fa tena hoe any amin'ny hoe fahasalamana mihitsy ny jerena dia zay ny zavatra tsapa. Ary tena hoe manao témoignage mihitsy zay mivady hoe tena iny ny tena napety anay tao anatin'ny traitement zay nataon'ny dokotera dia eo moa fanampian'Andriamanitra. Efa sitrana tsara, fa mahazoena tsara zao. Ia, efa matanjaka tsara efa miandro tao. Manoloanan'ireo resabe mandeha manodidina ny tambavy CVO sy ny Artemisia izay akora nahazoana ity fanefitra ity dia naneho ny heviny ihany koa ny mpitsabo mitantana ny klinika eto Ambatoroka. Tsy mahagaga raha izahana aratsiana ity akora ity hoy izy satria mora ny vidiny kanefa efa nandany vola be tamina fikarohana hafa ireo indostria goavana momba ny fanamboarana fanafody. Mora vidy izy mihoatra ny zavatra tsy zao ny laboratoire zao manamboatra fanafody mamono virus daholo ary ny vidiny tena matsiravina mihitsy raha mivoaka le izy. Ary hatramin'izao nefa le izy fanafody vita anjareo mbola tsisy mandaitra. Fa mbola anatin'le recherche daholo izy zany dia ny problème zareo zany vola be ny nanao investissement atao zany. Dia noho zany le zavatra rehefa be loatra ny investissement ataonao tsy maintsy mba manantena valiny ianao. Ka raha ohatra misy produit kely misiosio afamary ambany arikatra mety hanimban'le izy dia any zany ny problème laboratoire. Dia noho zany tsy mahagaga mihitsy raha misy manenjika be le CVO tsy gaga satria zao misy lobby financier ary ain'ireo foana mamadika an'le izy hoe zavatra poiziny ohatran'izany tahaka ny chloroquine nge mihinana chloroquine daholo tsika hatramin'ny mbola kely ny samy mihinana daholo ny mihinana 2 isan-kerinandro na 3 isan-kerinandro zany tsy azany mihinana isan'andro ohatran'izany. Fanafody nohanina tsara nasitrana ny gasy na jojorona navelona tsara ny gasy tamin'ny tsy maty tamin'ny palute aloha. Fa zao le izy no sy niteny professeur Paul Didier Raoul hoe chloroquine mandaitra fa le tena tsy avelan'le laboratoire biteny izy. Misy zavatra misy lobby financière be manindry azy eo. Dia zay le zavatra. Dia zao rehefa farany le chloroquine lasa ohatrany hoe fanafody zay azo mividina fotsiny tsisy ordonnance taloha lasa hoe fanafody mampidi 12 fanafidy tsy azo vidiana tsy ordonnance. Le izy nge mampidi 12 raha ohatra anao atao dose be loatra tsy tianjareo mihitsy izy seo fa zavatra io. Tsy hanao recherche amin'io mihitsy izy tsy aza manantenao manao recherche amin'io izy satria zavatra ohatrany hoe tsy any an-tany io voatery miankina amin'le tany mamokatra an'le CVO izy dia tsy hanao hafa ny tedaviny.